manolotra ny araba tompoko lasy tompoko vavy misaotranao manjohatra ny televiziona malagasy amin'izao atoandro izao atao anatin'ny vaovao an-tsary atoandro raha tratrany eo ampisakafoanana ianao dia mirary anao azotomana ary ampanajana no anasako anao anaraka hatramin'ny farany izany fampahalalam-baovao izany mialohan'ny dirantsika anatin'ireo votoatim-baovao aloha dia indro atolotra anao vetivety ireo lohateny-baovao. Mitotongana ny fambolena jirofo ao amin'ny fatrana lanjirofo izay miteraka fahasahiranana ho an'ireo mponina miankin-doha amin'izany voly fanondrana izany. Tapitra ny tetikasa Madatalasa izay manome tantsoroka ho an'ny Université Andrinjato Fianaratsoa amin'ny fanomezana aina ireo tetikasa mpampandrosoana nataon'ny mpianatra. Vita ny asa fanarenana ireo efitra an-tsekoly 5 raha avy ny rivodozagezany tao amin'ny lycée Jacques Arabe Mananjary Tomasina. Ho any amin'iny faritra Menabe ao amin'ny distrika ny Morondava iny sika nokafatsika ny vaovao an-tsary amin'izao atoandro izao. Mariana any amin'ny faritra Menabe amin'izao fotoana izao ny fankalazana ny andro eran-tany ho an'ny tontolo iainana sy ny andro iraisam-pirenena ho an'ny karazan-java-mananaina ary ny andro maneran-tany hiadina amin'ny fahangazanana sy ny ahitany fankalazana izay hanomezan-danja ny fiarovana ny tontolo iainana hiadina amin'ny fiovan'ny toetrandro tafiditra ao anatin'ny politika ny fitsitsina no antony ankalazana miaraka izany andro maneran-tany sy andro iraisam-pirenena izany. Izy tatitra maro mahakasika ny asa vita ny ministera sy ireo ezaka mbola atao mahakasika izay resaka fiarovana ny tontolo iainana izay mandritra ny fankalazana. Afatao anatin'izany fotoana rehetra izany omaly nandritra ny tafa mivantana tamin'ny vahoaka ny Morondava dia nampahafantarin'ireo solombavambahoaka voafidy tany an-toerana ny olana misakana ny fampandrosoana ny faritra Menabe izay novaliany filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara ny kolonel Randrianirina Mikael Aviatrany ny fampandehanana ireo orinasa any an-toerana mahentina antony ony. Andry Marsan mpanao gazety solotenanay avy any Morondava no mitatitra ny vaovao. Namafireo ezaka amin'ny fampandrosoana ny faritra Menabe ny fitondram-panjakana navoatran'ireo solombavambahoaka voafidy teto amin'ny faritra ireo lara-pahamehana anisan'izany ny lalana RN 8 Morondava Beloha-sur-Tsirbina, RN 9 Manja Morondava, RN 34 izay mampitohy any Mandoto, Miandrivazo ary Malaimbandy. Voasondroko ndraiky tindriako ndraiky siranalana io hiasany tanoranay rehetra. Faharoa redima manaraka an'izay président lalan'io dia lalandra mampiaina ny firenena, mampiaina ny faritra anankiray, mampiaina ny ato anatiny ato. Iny lalan'ny Miandrivazo Mandoto iny nahoda manahiranay rehefa zay miakatsy. Iny lala mianavaratsy baka Morondava jusqu'à Beloha iny faela raga ny hampo avao tsy haliny koa président vitao nahoda président PRRM lalana RN9 io fa vita tuliara manja tabarata fela. Anisany zava-dehibe ihany koa ny famerenana indray ny orinasa Siranala izay hanampy amin'ny fanomezana asa ireo tanora avy eto an-toerana. Mikasika ny Sikoma Siranala manko zahay na dia voavaly volana teo tsy matory henina io hetaheta io tsy hoe Antananarivo any avao zahay ne tsy maheno problème anareo aty ity ny vaovao meko anareo mikasika ny Siranala io fa nahitanay mpamatsy vola izy io investisseur vahiny hiasa mikasika azy io dia zao tonga dia omeko anareo ty afaka 3 herinandro hidiny eto zareo dia hanatona any Andriamatoa lehibe ny faritra sy ny ben'ny tanàna zay misy an'io Siranala io sy ny solombavambahoaka hijery hanao étude teknika ny zavatra misy ao amin'ny toeran'io ao inona ny zavatra atao afaka 3 herinandro tonga eo reo olona reo
ny investissement ao anatin'ny phase voalohany ataon'io entreprise zay hampanaovina an'io a dia mahatratra 70 millions de dollars hanokafana any Siranala io mba hampihena ny tahagna marobe ny tsanga atao tsy manan'asa iny. Fa ny tiako tenenina efa nahitana io olo io matokisanareo afaka telo herinandro zay izy avy eo a dia raha tsy tonga izy lazao aho. Namaly ny fangatahany rehetra ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara nasongadiny tamin'izany ny sehatry ny fambolena ny famerenana ny lakan-dranon'ny Dabarasy sy Bedimaka. Mariana moa fa nandritra ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny tontolo iainana teto amin'ny torapasika Nosikely Morondava faritra Menabe tamin'ity no ambom-pionany rehetra. Omaly sy androany no ana Mariana izay fankalazana ny andro eran-tany ho an'ny tontolo iainana sy ny andro iraisam-pirenena ho an'ny karazana zava-mananaina ary ny andro maneran-tany adina amin'ny fahangazanana sy ny ahitana izay hoentina anao atao anatin'ny vaoantsary ihany ny akony vaovao mahakasika an'izay fa izao tsika dia hivadika lafim-baovao manodidina ny fambolena sy ny toe-karena araka nefa nambarako tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia tsy mitsahatra mihena ny tany vokatra jirofo any analan-jirofo izay faritra tena sompotra amin'izany vokatra jirofo izany. Raha tamin'ity taona ity dia tsy namono jirofo tany Afenorivo Atsinanana ka hitarika amin'ny fahasahiranana ny vahoaka izay tena miankin-doha amin'io volo fanondrana io manoloana izany dia manao antsoavo ny solombavam-bahoaka mba hametrahana paikady iombonana sy fanatsarana ny teknika mpambolena mba hamerenana amin'ny laoniny Enisea Ampiarina Jirofo. Abel Benjamin. Miankin-doha amin'ny karazana volo fahondrana samihafa ny fiveloman'ny olombelona atao anatin'ny faritra Analanjirofo. Ny abesaka sy ny vidin'ireo no miantoka ny fitotonganana na koa mampiabo ny toe-karena isan'ny tokantrano. Ohatra velona zao dia avy ato amin'ny faritra Analanjirofo ity ny 50 isanjato ny alga ahondrany Madagasikara any ivelany. Manana lavanio besaka ihany koa izy. Maro ny misafidy manao fivelomana sy mampiasa vola aminy. Amin'ny maha Analanjirofo azy dia mitazona larina voalohany hitavandren'ny maro ny jirofo. Mizara roa ny lalam-bola azo avy amin'izy ity dia ny clou de girofle na hoe voany ary ny loamenaka na ny essence de girofle. Volana jona toy izao dia fa hita sahady ny akely na abesaky ny vokatra hiakatra isan-taona. Ny zava-misy anefa dia mikorontana ny fiainan'ny Siampiarina ity noho ny fikorontana ny toetrandro ankehitriny. Miantso fanesana ndraikitra ny vahoaka amin'ny tanjona lavitra ezaka hanasarana ny Siampiarina ity ny solombavam-bahoaka voafidy taty Afenorivo Atsinanana Andry Cristalcom. Tokony ampiarina ny tolotra sy tinady tena izy aty andrenivohitra sy any amin'ny fokontany mpamokatra. Izany no hangatahana ny fanamboaran-dalana hivezivezen'ireo vokatra. Loha ranokarenanay eto dia ny voly fahondrana tolo jirofo ny lavania miaratsy ankehitriny izany vokatra izany tahampamokarana izany miaina be noho n'iny zany noho ny ateraka ny toetrandro ka tsy maintsy mizaha vahaolona zany tsika afahana manatsara indray zany ny loha ranokarena zany indrindrandrindra hanatsarana ny fiainam-bahoaka any andavanandro. Fantatsika fa hafahana hanarenana zay ekonomika na ny lafin'ny toe-karena zany atao anatin'ny district Afenorivo Est. Ankoatran'isa tokantrano dia mampidibola ny commune sy faritra ny jirofo. Miparitaka kokoa ny vola mihodina aminy raha ampitahana amin'ny lavanio. Noho izy tsy dia mila fahaizana firy ankoatra ny fahadiovana. Atreto dia tsy mbola manana antotanisa mazava amin'ny vokatra ity ny faritra Analanjirofo noho ny sy fahampi ny fanaraha-maso amin'ny lalam-bokatra samihafa. Ao ny mivoaka amin'ny camion fa besaka ihany koa mandeha sambo. Tantsa mpamboly vary arivo mahery na azo masom-boly samihafa ary ireo fikambanana isa-pokotany no tolorana milina avy tamin'ny fanjakana foibe ho fampiankarana ny tambokatra any an-toerana any vavantenina no antony izany fampitovana izany raha ty fanadihadiana hoentin'ny Abel Benjamin ity. Mizara roa lehibe ny tom-pamokaram-bary ato amin'ny Lemakiazafo izay sombotra ny Analanjirofo amin'ny vokabary. Mamafy Janoary miakatra alohan'ny 20 Jona. Ny faharoa dia magnesa ny volana Jolay, io lay miakatra ny volana Desambra. Tegnan-taona hoy ny aty amin'ny tapany avaratra fa varoraka sy varovato kosa ho an'ny Besimisaraka Atsimo.
Maro ny tetikasa miazakazaka mampiasa vola aty azafo noho izy sombotry analanjorofo amin'ny vokabary. Mamasy any Toamasina ihany koa rehefa maiso ahitra. Commune maro no voakasiky fa i maro mitety no isan'ny manana ampahany besaka. Iray volana lasa no niona tamin'ny tansampam-bolovary manodidina ny Lemakaio ny lehibe ny faritra Analanjorofo. Maître Tudiarno sy ny talempatra ny fambolena Analanjorofo Marie Gildas. Niezaka nitaraina ny olana ienany ary nangataka fanasarana ny solontenan'ny mpamboly isaky ny fokotany. Ny valy zany ankehitriny. Tonga pelatana ny tansampam-boly vary arivo mahery ato anatin'ny commune maro mitety ny toana ara-pambolena avy tamin'ny fanjakana malagasy. Samy nahazo masom-boly sy fanafody mamono ahitra ny mpisitraka. Ny tena goavana dia nisy nitolorana masinina isan-karazany ihany koa noho ny filany manokana any amin'ny fokotany misy ny fikambanany. Afaka tamin'ny fakantaka na hoe fomba nentim-paharazana amin'ny fambolena fa efa mampiatra voly ara-teknika ny mpamboly vary raha ato amin'ny lemaka azafo. Efa besaka ny fiofanana isan-karazany ka mafehy ny fampiasana ny zezika sy masom-boly indrindra ny fitaovana arifenitra ara-pambolena ny tansa hoy ben'ny tanàna Luto. Efa mandeha ny fifaninanana amin'ireo tansa tena mamokatra be indrindra ato anatin'ny faritra Analanjorofo izay karakareny ny faritra miaraka amin'ny fitalevam-paritra ny fambolena. Hotolorana karatra mahampamboly ihany koa izay hita fa tena mpamboly mendrika. Ho fampitomboana ny vokabary eto Madagasikara dia nanome fampiofanana famokarana masom-boly voafantana ho an'ireo tantsapa-mokatra vary avy amin'ny faritra maro ny Afrika Rice natao tao amin'ny renivohiparitry ny Fitovonany. Izany fampiofanana izany ny fananany masom-boly vary tsara kalitao dia miantoka hatrany ny hatsaran'ny fiakaran'ny vokatra dingana ray ihany koa izany irosona makany amin'ny fanatanterahana ny politika mpanjakana amin'ny fahaleovantena ara-tsakafo ho an'ny daholobe Dozite Malala Eric Didier. Afrika Rice dia sapan-draharaha iraisam-pirenena fikambanana ivondrona ny firenena afrikanina 2020. Mpikambana anatin'izany Madagasikara. Tanjona ny Afrika Rice ny fampitomboana ny vokabary. Ho fanatrarana izany, nomena fiofanana miompana tanteraka amin'ny famokarana masom-boly voafantana tsara kalitao ny mpamboly 120 avy amin'ny faritra 4 Amoromania, Vatovavy, Fitovonany ary Atsimo Atsinanana izay natao teto Manakara. Tanteraka izao vokatry ny fiaraha-miasa ny Afrika Rice amin'ny fofifa, SOC ary ny fandaharana asan'ny defi izay eo ambany fiahiny ministera amin'ny fambolena sy fahaleovantena ara-tsakafo. Asa ny Afrika Rice fofifa tao anatin'izay dia mitondra ny fampihofanana na ny fampihofanana ara-teknika sy ireo pitsopitsony rehetra mba zahoany ny tansa anankiray asa mpamokatra masom-boly avangarina manaraka ny felitra manaraka ny kalitao izay antoka anankiray mampiakatra ny vokatra dia ny famokarana vary. Mitondra makany amin'ny fahaleovantena ara-tsakafo ny fananana masom-boly tsara kalitao. Ho an'ny faritra manokana dia tena tombo lehibe ny fisian'izao fiofanana izao satria ao anatin'izay dia hoe mitombo ireo tantsam-pamokatra izay masom-boly izay. Izany moa dia ao anatin'ny politika mpanjakana dia ny fahafahan'ny tantsam-pamokatra misitraka ny masom-boly tsara kalitao sy voamarina eny fotony ahafahana ihany koa manatratra tazona dia ny fitomboan'ny vokatra sy ny fahaleovantena ara-tsakafo. Vonona piatra antraike fa azo tamin'izao fiofanana izao ny mpamboly. Azo naiteto nandritran'izay telo andro izay ny teknika famokarana masom-boly vary sy ny lalàna fantatranay avokoa ny lalàna izay mifehy ny famokarana masom-boly vary dia tena hoe nafinatra feno dia feno izay fiofanana voalailay manome toky sakany fa ezaka anatsara be kokoa ny famokarana masom-boly vary mantoka sy fampandroana. Hanao ezaka ireo mpamboly na azo fiofanana amin'ny famokarana masom-boly voafantana tsara kalitao. Izara izany amin'ny fikambana amin'ny mpamboly vary amin'ny toerana misy azy tsirairay avy.
Mihamaro ny tanora liana amin'ny sehatra fambolena sy ny fiompiana ka mandraty fiofanana momba izany amin'izao fotoana izao. Navoaka tamin'ny fomba ofisialy ireo mpiofana tao amin'ny Université Paysanne Formagri any Antsirabe any. Izany andiany izany moa dia andiany faha-12 ary misalotra ny anarana miary. Nomenjanahary fanantenana Blaise Rahery-Manantsoa no mitatitra ny vaovao. Teknisiana 5 sy olom-bofidy 20 no navita ny fiofanana nandritry ny embolana teto anivon'ny Université Paysanne. Mifototra amin'ny AITAC na ny plaidoyer ny fiofanana izay nisy lohahevitra maro. Arak'izay hoe betabe moa zany no lohahevitra ao anatin'ilay fiofanana, dia isan'izany indrindra ny fiovan'ny toetrandro, ny fananantany, ny resaka formation agricole rurale, commercialisation. Maromaro ny isan'ny lohahevitra ataony eo fa isan'ny niavaka tamin'ity zany ny fanaovan'zareo ny resaka fananantany sy ny fiovan'ny toetrandro. Dia rehefa vita eto zany ty fiofanana ity dia anjaran'zareo mihitsy mandeha manatanteraka an'izay fampiofanana izay any amin'ny toerana izay misy azy tsirairay avy amin'izay ady ho tanterahan'zareo na izay le plaidoyer ho tanterahan'zareo tsirairay avy izay. Nanampy be ireo mpiofana ny fampiofanana izay ho tanterahina amin'ny toerana misy azy avy tamin'ny alalan'ireo lohahevitra samihafa ary nisongadina tamin'izany ny resaka tontolo iainana sy ny fananantany. Nahafantarana ireo lalàna izay mifehy ny fananantany, nahafantarana ireo lalàna izay mifehy ny fanonerana indrindra izay niarahana tamin'ireo mpiasan'ny domaine tao amin'ny fanonerana ary nahafantarana ireo procédure BTP izay tsy maintsy mbola ananana izay olona manana tany voakasika ao anatin'ny fanonerana. Any aminay commune Andranovoravato dia manjaka ny fikapana ala tafahoatra sy ny doro-tanety ka izay mihitsy nahatonga anahy hisafidy an'ity time ity mba ametrahana ivitoerana famokarana zanakazo isaky ny fokotany mba ahafanay mamerina ireo ala rava sy simba ao amin'ny commune. Mariana fa avy amin'ny faritra 7 eto Madagasikara izy 20 mianadahy ireto izay samy notolorana mari-pahavita-piofanana avokoa. Nantanteraka velan-kevitra na raha anaty hevitra ny ompana indrindra amin'ny fampandraisana andraikitra ny tanora sy ny vehivavy amin'ny fifampitondrana ifotony ny tetikasa Masaky. Taorian'ny fifampizarana dia miandry ny vokatra avy amin'ireo mpiantsehatra ny mpampiofana aina Andrianarson. José Andrianarson no mitatitra ny vaovao. Nanjaran'ny tanora sy ny vehivavy amin'ny fifampitondrana ifotony ity adihevitra niarahana tamin'ny tompon'andraikitra solon-tena-panjakana vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana no karakaray ny réseau Masaky ho an'ireo fikambanan'ny tanora maro lafy ity. Andrasana ny vokatra fa tratra kosa ny tanjona hoy ny mpikarakara ny velan-kevitra. Tratra ny tanjona zany fa tsika mianakamo zany samy miaraka miandry koa hoe ahoana moa ny ataontsika hoe fiatraikany ireny zavatra ireny any amin'ny fiarahamonina any. Satria misy karazana zavatra mitranga amin'ny fiainantsika andavanandro, misy fanontanian'olom-pirenena maro samihafa dia tandroany ny ahafahana nitondra anazy teo anatrehany manam-pahefana reny angatantsika le izy hoe ny tetikasa Masaky moa zany izay ny antom-pisihany fa ny fiatraikan-dreny amin'ny fiarahamonina no ahafahantsika mijery hoe atraiza ny fisian'ilay fiovana isika raha teo koa moa zany ao anatin'ilay fotoana fanavaozana amin'izao dia mitaky koa izay fandraisana andraikitra amin'ny tsirairay indrindra moa le hoe fiovan'ny toe-tsaina araka ilay fizotrany adihevitra teo reny. Maro amin'ireny no voaray satria maro amin'ny tanora no manantena hoe zay tsy afaka mandrazara dia zay meo an'izao. Dia namaly moa zany ny ankabeazan'ny mpandray anjara tamin'ilay adihevitra hoe mila jerevana manokana reto lafiny reto ohatra hoe araka nazavain'ny préfet teo hoe mila fahaizana, mila faharetana, monsieur le directeur koa moa nametraka hoe mila visible, mila hita, mila ary araka nazavain'ny zareo teo hoe misy karazana investissement misy fotoana izy miala poche mihitsy dia veriko hoe zavatra sahala amin'ireny zany hita hoe tsy ampy amin'ny tanora ary namafisiny ihany koa le teo hoe tsy tongatonga ho azy zany ny fahombiazana. Miditra amin'ny taona fahatelo ankehitriny tetikasa Masaky tanterahan'ny ACDM raha ny consolidation de la paix UNFPA no mamatsy vola ny tetikasa.
ivadika lafomavao mandridina ny fampianarantsika manomboka eto fahombiazana no azo tamin'ny fanatanterahana ny tetikasa Madatlas teo anivon'ny universitény Fianaratsoa ny farana ny tetikasa ary efa misy ny rafitra napetraka hikatsahana famatsiam-bola anatevenana ny zava-bita. Ainar Andrianarson, José Andrianarson Antrany no mitatitra ny vaovao. Vokatra maro no azo tamin'ny fisiny tetikasa Madatlas. Anisan'izany ny fisin'ny fiovan'ny rafitra ary nisy ny ampy ho an'ny teto amin'ny université ny Fianarantsoa hoy ny filohan'ny université. Na mifarana azy ny tetikasa dia mitoetrany ny fameloma-maso ny rafitra napetraka izay miaraka amin'ireo mpiara-mombonantoka. Satria fa nisy rafitra napetraka dia raha miasa ao anatin'izay dia mitady famatsiam-bola indray zany fa ny tena tanjona zany zao dia ho any amin'ny collectivité décentralisée sy ireo sehatra ny fambolena, ny fiompiana, ny angovo azo avaozina, ny rano, ny momba ny mponina sy ny fahasalamana, ireo zany ny tena hiazakazana fa indrindra fa ny fiovavan'ny tetrandro. Tratra ny tanjona ary ny ohatra lavitra ny tanjona napetraka zany ny zava-misy amin'izao fotoana. Fa anisany misitraka ity tetikasa Madatlas ity ihany koa ny faritra Matsiatra ambony satria dia efa mampiasa ny cartographie numérique ahafahana indrindra mifehy ny rafitra ara-geografia na ara-pitantanana. Ninninona information tadiavina eto anivon'ny faritra dia tsy mila fotoana lava fa amin'ny alalan'ilay cartographie numérique izay fampetraka eo anivon'ny faritra dia hita avokoa ny information ilaina rehetra. Ka amin'izao fotoana izao zany ny projet Madatlas no ny farany fa ny vokatry ny fikarohana rehetra dia hoentina ampandroso andreo collectivité décentralisé ireo ary miray lalana sy mifanohana amin'ny université ny Fianaratsoa izahay amin'ny fametrahana ny fotony izay fampiarana hoentina mampandroso ny faritra amin'ny alalan'ny tetikasa Madatlas. Fa mijoro eto amin'ny université ny Fianaratsoa ihany koa no ity tetikasa ity ny école supérieure de géomatique sekoly mamolavola teknisiana ikirakira ny teknôlôjia vaovao ampiarina amin'ny fanaovana saritany sy fanadiadiana momba ny zava-misy ety ambonin'ny tany toy ny rano, fambolena, fianaky ny valana retina, loza voajanahary sy ny sisa. Sampampianarana telo no anofanana eto amin'ny alalan'ny fampianarana ampitain-davitra. Ny géomatique et application, géomatique management ary ny informatique données spatiales. Notokanana teto izany toeram-panofanana vaovao hisy eto amin'ny université ny Fianaratsoa izao tamin'ity lanonam-pamaranana ny tetikasa Madatlas ity ihany koa no nanolorana mari-pakasitrahana ho an'ireo tompon'andraikitra vinahitana ny tetikasa ka enamianada no nisitraka ny doctorat honoris causa. Navoaka rapomba ofisialy sy nitsofon-drano ireo andiany mazava ny ofana teo anivon'ny lycée technique professionnel any Toliara. Ireo tanora ireo izay avy hatrany dia afaka miditra amin'ny sehatry ny asa Matianina Marsioliara Volonjanahary, Marsial Andriamanantena mitatitra ny vaovao. Manana tombony tamin'ny fampiharana ary afaka miatrika asa avy hatrany ireto andiany mazava navoaka ny lycée technique et professionnel Toliara ireto. Misa 570 nanaraka fiofanana tamin'ny sampana formation professionnelle initiale na FPI sy formation technologie générale na FTG nandritry ny 3 taona. Anisany nahazo fiofanana bebe kokoa teo amin'ny lafiny pratika ny ankizy. Ka izay indrindra ny tena nitiavany ny ankizy ny fanarana fianarana ato amin'ny LDP dia izay asa tanana avy hatrany zay ahafahany miatrika ny hoaviny, ahafahana miatrika avy hatrany ny sehatry ny asa eo amin'ny fiainana andavanandro. Io informatique io zany tena efa ela be tsy nisy teto. Dia noho ny fitaovana nomen'ny ministera, nomen'ny fanjakana dia afaka antanterahana zany fampianarana informatique zay ary nahazo tombony be tamin'izany ny promotion mazava. Fa ny lohana zava ny fiainany, ny hoaviny sy ny tontolo manodidina azy ny andiany mazava izay nandalo sedra maro. Mafimafy aminay mpianatra avao mianatra amin'ny LTP ato satria maro raha andalovanay. Nanao contrôle continu tanisan'izay miaraka amin'ny examen dakilasy koa. Dia any an-teo hoe manao koa le niveau nay mpianatry mahay sa tsy mahay. Vonina hiatrika amin'ny baka zay sa manao akory. Dia tsy maintsy nanao contrôle continu nefa fa vita avao contrôle continu nay. Nitsodrano azy ireo hahita fahombiazana sy nametraka hafatra ny ray-piahiny andiany. Natao hoe mianatra, tsy hoe mianatra an-dakilasy avao.
fa mianatsy fiainana, mianatsy fivelomana, mianatsy fifandraisana ary mijery ny ho avy satria ireo no heverina fahitanjana ty Madagasikara ty rapitso. Tsy ahivina fa ny 20 Jolay sy ny 17 Jolay 2024 izao no hiatrika ny fanadina-panjakana baccalauréat teknika ny Andieny Mazava. Vita ary natolotra ny Idraina Antsinanana sy ny proviseur ny lycée Jacques Rabe Mananjara Tomasina ny efitrano sekoly misy 5 sy Panarenana taorin'ny faharavana noho ny fandalovan'ny rivodoza Gezany tany Tomasina. Nisy ranantsambon'ny Tomasina na ny Spata no nanamboatra ny trano sy ny anatiny raha ny RTL Madagasikara kosa no ny antoka ny fampitaovana Romualda Rakoto Armanana. Ity fanarenana ity dia mameno ny asa efa natomboko ny Spaty ho fiara-miasa amin'ireo orinasa eto Tomasina ho tombotsoan'ny rehetra izay mitovy tanjona ho amin'ny fanolorana toeram-pianarana azo antoka moderna ka ho tena fanalahidy ilain'ny firenena hananganana ho avy maharitra ny fanabeazana. Efitrano fianarana misy 5 mahazaka mpianatra 500 ity nasiana mpanarenana ity ka ny Spaty no ny antoka ny fanamboarana manontolo ny efitrano, tafo, loko, herinaratra. Ny RTL kosa ny antoka amin'ny fampitaovana toy ny table banc miisa 520 solaitra be, ny latabatra ho an'ny mpampianatra sy ny maro hafa. Ity salle de classe tia raha tadiditsika dia rava tanteraka izy ity tamin'ny taorina fandalovany cyclone Gezany dia rehefa nahita maso zay tamin'izay fotoana zay nanao visite teto niaraka tamin'ny préfet sy ny terrain ary ny proviseur dia niarana anaiky aloha amboarina antony roa ny antony nanamboarana anazy satria anisan'ny lara-pameha ny fitondram-panjakana anatin'izao fanavozana zao ny fampianarana. Faharoa ny antony nanaovana anazy dia sekoly manana ny tantarany an'ity lycée tia satria ity no lycée lehibe indrindra tia eto Tomasina ary ny faniriana dia hoe mba ho tonga ohatran'ireny lycée lehibe any amin'ireny voaparitany ireny izy tia dia izay no natonga anay hoe alora atomboka fanamboarana an'ity ty efitrano anaky 5 ity. Zay zany no fifanampiana nataony ary dia mbola mamena ny fisaorana ny RTL amin'izay tolo-tanana zay satria izy ity tsy vitany Spaty rery, tsy vitany entité irery fa le mifanoha toana ohatran'izao no fa tsika mandeha lavitra. Manamaivana amin'ny fanatanterahana fanadina-panjakana BPCS baccalauréat ho avy izao ny fahavitan'ny ampahany amin'ny salle de classe eto amin'ny lycée Jacques Rabe Mananjara hoy ny talepatritra ny fanabeazam-pirenena ary inona ny hahavitan'ireo salle de classe misy 520 ambiny izay mbola tsisy fanamboarana. Marina fa efa manodidina ny 10 miliara ariary ny bolongambola natokany seranatsambo hanarenana ireo fotodrafitrasa izay misy fiantraikany mivantana amin'ny fiainam-bahoaka eto Tomasina taorian'ny rivodoza. Hotoizantsika amin'ny lafim-baovao sosialy ny vaovao an-tsara amin'izao atoandro izao. Maro ireo asa sosialy sy fampandrosoana ny tanterahan'ny solombavambahoaka voafidy tao lalangina nandritra ny 30 taona nidirany eo amin'ny sehatry ny politika ary maro ireo mpiara-miombonantoka ny fanampy aminy amin'izany asa sosialy sy fampandrosoana izany raha ity fanadadiana hoentiny avonjy Arso ity. Nabetsaka aza ireo asa sosialy ataon'ny solombavambahoaka Bosco atao amin'ny distrikan'ny Lalangina dia ny fanorenana fotodrafitrasa sekoly sy ny fampandriana fahalemana ity distrika ity no tena itiavana sy tsy afoizan'ny vahoaka aty an-toerana azy. 30 taona zao no nidirany amin'ny sehatra politika ka nitondran'ny fampandrosoana sy ireo asa sosialy ho amin'ny sehatra maro ato Lalangina ary nambarany fa iraka ampanaovina azy ireny. Heveriko fa tantanjaka tany famenana tompo no nahafahana olo-voafidy nandritran'ny taona ely fa heveriko tahaka ny opération masera fiafian'Andriamanitra no natao hatram'izay. Sa mahavita tena reny dia vita Bosco, sa mahavita tena reny Lalangina, ny fiaraha-miasa tsika rehetrarehetra no manome fampandrosoana ato anatin'ity distrikany Lalangina tika dia makasitaka makatelina tompo amin'izany fiaraha-miasa zany. Arak'izany dia mpiara-miombonantoka maro no mifanome tanana aminy amin'ny fampandrosoana ny Lalangina hatramin'ny taona 1970 nandraisany andraikitra ka maro amin'izy ireo ny avy any ivelany. Distrika milamina ny ato Lalangina amin'ny ankapobeny na eo aza ireo alabotry indraindray. Fa sekoly betsaka no voaorina tao anatin'izay fotoana izay
ary mpianatra mendrika maro koa no efa nahazo fankasitrahana taminy. Fikambanam-behivavy sy fikambanana tanora maro no notoanany ara-piofanana sy ara-pitaovana ananan'izy ireo antonasa fivelomana mendrika sy maharitra ho antoky ny fampandrosoana miangady fotony. Kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro sy kojakoja an-dakozia no natolotry ny solombavambahoaka Randrena Solo Todosoa Idealy ho an'ireo olona mahitrano tao ambany ampy fokontany Vangaindranobe tamin'ny alalan'ny mpiara-miasa aminy hanampiana azy ireo hiatrika ny fiainana andavanandro ary nampananteny ihany koa ny solombavambahoaka fa hanampy amin'ny fanarenana ny tranon'ireo Trabo na Boudjone Argent. Vary valina saka amin'ny 10 kilao, vilany, lovia, sotro, menaka iray bidao amin'ny 20 litatra, koveta ary sira iray gony natolotra ho an'ireo tokantrano maitrano tamin'ny haitranony trangany Alarbi fa 7 ny volana Jona 2024 lasa teo teto ambany apy fokontany Vangaindranobe komina ambonivohitra Vangaindrano na hamaizana trano valitafy hanampiana azy ireo hiatrehany ny fiainana amin'ny andavanandro ka mbola hitondra fanampiana fanitso amin'ny fanarenana ny trano ihany koa ny solombavambahoaka Randrena Solo Todosoa Idealy. Ny raha fampiasantsika voalohany amin'ny tokantrano dia vasiramy eky satria dia ilay izy kapy andavanandro. Ny honorable Todosoa mivady amin'ny mapon'ny tanàny ambany apy anazy fokontany Vangaindranobe ary maha-olom-bafidy anazy districtny Vangaindrano dia tena nasiarosika Trabo iny fa araka efa mpagnatenana telefôny nataona amin'ny mpiara-miasa vao eo ho avy ahay mivady tsy ho ela ho izy hitondra vy fosa io izy ampesika amin'ny famombarany tragnosika. Ny mpiara-miasa aminy sy ny fikambanana Vangaindrano mandroso ary ny reny niteraka ny solombavambahoaka nanolotra ireo fanampiana ireo ka matsapa fa misy havana sy miahy ireo maitrano ka sy irery izy ireo. Nampagnategna koa moa izy ke fa inday fivosy da nivaly sady agnataka nanina io maly ro député mivady fa trehetrehnay teto izy amaly hoe mba mangataka koa ireo fagnapiagna amin'ny fanorenagna trano efa nivaly izy zala tanky da faly satria mahasiary tegna manakava manapiay ahay fa raha zavatry nahazo anay teto zay tamin'ny Alarbia tena sisy raha noresy de tapafazaitry de lamba takoditry da togny ny siky zay sisa tavela mahavandy avao olo magnano an'izao hoe tsy mirahina gny tesaka mirahina itesaka ka ino koa firesakina koatran'izao. Misaotra izay fifampisozovana natao izao ny lehiben'ny district ary miantso ny rehetra ihany koa samby hitandrana mba sy hiverena ny loza tahaka izao. Lafomba manodidina ny fitsinjaram-pahefana eny fotony totosa tao amin'ny commune ambanivohitra maro miandra ny lanonam-panjakana fametrahana ny samboady ho an'ireo ben'ny tanàna sy ireo lefiny ao amin'ny commune maro miandra teo ambanin'ny fitarihan'ny lehiben'ny distrikny Toliara faharoa notronony solombavambahoaka voafidy atao amin'ny distrikny Toliara faharoa. Marceliara Volonjanahary, Marcel Andriamanantena. Nomena fahefana feno mba hampandroso ny commune ambanivohitra maro miandra tamin'ny alalan'ny fampisalorana samboady ny ben'ny tanàna sy ireo lefiny roa. Mitaky andraikitra ny samboady ary ilaina ny fiara-miasa eo amin'ny rehetra mba hahatongavana amin'ny fampandrosoana. Endrika hita maso sady fanomezam-boninahitra vahoaka ihany koa dia apetraka zany samboady zany. Ny fotoana androany tsy vitan'ny fametrahana samboady fotsiny fa fotoana ihany koa nampitana ireo toromarika ho an'ny ben'ny tanàna sy ny lefiny mba ahafahany mampandroso satria tamin'ny fotoana nanovana ny fifidianana dia nametraka programma fampandrosoana ny ben'ny tanàna. Zava-dehibe amin'ny fampandrosoana ny commune ny fampisalorana samboady ireo ben'ny tanàna sy ny lefiny. Fanajana ny lalàna velona misy ny ato amin'ny tany sy ny fanjakana ho mariky ho hitam-bahoaka fa manana fahefa mahaben'ny tanàna zany ny olona iray rehefa voafidy ho iraky ny vahoaka hanompo ny vahoaka sy hampandroso ny commune izay misy azy. Vonina handray andraikitra ny ben'ny tanàna ny maro miandra araka ny fahefana nampindramin'ny vahoaka. Miara-miasa ho an'ny tanindrazana. Tsy misy olombelo mahavita tena ity ambony tany fa firaisan-kina no hery. Ka rehefa taonina zany ny vahoaka tambatra ny hery ninona zany zavatra mavesatra zany dia mety mora foana. Nanolotra lelavola iray tapitrisa ariary hanampiana ny commune amin'ny fikarakarana rehetra
ary maillot sy baolina ho an'ireo tanora andrimatoa sy olombavambahoaka. Marina fa vonina tanteraka amin'ny fiatrehana ny fankalazana ny fetim-pirenena 4 Jiona ny commune ambanivohitra maro miandra. Fahombiazana no azo amin'ny fiara-miasan'ny Dahaliovafo sy ny mpitandron'ny filaminana any amin'ny distrika ny Benenitra manomboka hita taratra ankehitriny fa mandry fahalemana ny any an-toerana raha ity fanadadiana entin'ny Davidson Andrena antenaina ity. Mitondra fanantenana vaovao amin'ny fandriam-pahalemana sy ny fampandrosoanan'ny distrika ny Benenitra ny fisian'ireo Dahaliovafo izay misafidy handao tanteraka ny lalan-dratsy ka hiverina hiasa sy hiainam-pilaminana eo anivon'ny fiarahamonina. Ireo olona niovafo ireo dia maneho amin'ny fietsiny dia azo atao tsara ny manarina ny fiainana rehefa misy finiavana sy fanohanana avy amin'ny fitondram-panjakana. Ny fiverenana eo anivon'ny fiarahamonina dia mariky ny fampihavanana sy fanamafisana ny fandriam-pahalemana maharitra atao anatin'ny distrika. Vonona izy ireo ny hanaja ny lalàna, handray anjara amin'ny asa fampandrosoana, hiara-miasa amin'ny mpitandron'ny filaminana, hananganana fiarahamonina milamina sy mandroso. Zay tombosoa azinay hatreto zahay nidaly Niovafo sy ny miaramilan'ny député nandeha zahay nangalasy. La nangalasy amin'izay yahay nizaly ny valinay magnanakinay, nizaly ny fianakavianay. Lafa Niovafo amin'izay yahay fa nagnataony député hatry amin'ny commandant groupement commandant sera hatreto hay loha tena sy mizaly ny valinay magnanakinay. Ary mamelom-bady mamelon-nanaky ary député koa nanoha ary nagnome fagnapia zay hameloma valy amin'nanaky. Io fagnapia nataony sary hatry amin'ny zay hambolia any Tanindrazana. Ahay zany anisany fa hoe n'olo tena n'olo faniraty ary olo fa tena fa tsy nisy olo hoe sy natao sinay tany toy. Fa hay la vo mandeha hoe ndroy ry Rebongo, ndroy ry ano ka mandeha na zaza magnapela romainay aby. Amizao ahay magnampy ny gendarme, magnampy ny fanjakana ifagnomiatagna. Maneta zay ny namanay zay mbo tahiribiky amin'ny raty tokony hiova fo ary tokony hiova ny raty. Satria hay zany afaka mandresy la satria raha toy hitanay fa zahay nangalatsy. Sy soa ny halatsy, sisy raha hanagna, sisy raha hitoboatanà fa mba tokony hiova reo. Ary hay zao magnategna fa mbo hahazo nama ary mbo magnategna zahay mbo haneta amin'ireo zay isaky fokotany sy rairay haneta hoe ihany sy mahazo mangalatsy asika fa ny halatsy zalahy sy soa fa mizaly ny ray aman-dreny, mizaly ny valy amin'nanaky, mizaly ny longo. Nanamafy ireo tompona ndraiky mpanjakana ty an-toerana fa ny fandraisana ny tanana sy ny fanohanana ireo Dahaliovafo dia antoka hampihenanana tsy fandriam-pahalemana hanamafisana ny firaisan-kina amin'ny samy malagasy. Ny fandriam-pahalemana sy ny firaisan-kina no fototra hampandrosoana ny distrika ny Benenitra. Raha fomba vao mahakasika ny kolotsaina vita ny etsikara kolotsaina atao amin'ny douane Miarinarivo Mahajanga izay fanompoana farany mialoha ny fanompoam-beany izy efada Manakasina ao amin'izany douane izany solon-tena televizora malagasy any Mahajanga no mitatitra ny vaovao. Tombosoa tsara ny fanompoa Toamainty izay fomba iray farany hanatotosana ny fanompoam-be ny Zevaday Manakasina. Ny Toamainty no fitaovana hoentina hitampoana ireo dady sy dadilahy ato amin'ny douane Miarinarivo. Tsy misy ny olana tamin'ny fanatanterahana an'izany hoy ny manantany. Ravo zahay manao fisorana antsika jiaby zay nanatanteraka ny fanompoa Toamainty androany 20 volana Jiona zao. Satria tombosoa tsara ny fanompoa. Nandry ny omby zay nataontsika Verara, ny omby zay avy amin'ny namantsika avy any Toamasina atao hoe Prince Teza Frederic zay nanolotra ny ombitsika. Ka mankasitraka anazy atsika zay nanolotra ny omby ary mangataka atsika amin-Dragnahary sy Tanomasina, mangataka atsika amin'ny razantsika engany mba ho tratra ny fitampoa zay ataontsika amin'ny 27 juillet ho avy zao. Maro ireo mpanompo izay nitondra ny fanatitra ka ny fomba fatao eto amin'ny douane toy izao satria misaotra azy ireo ny manantany. Ka mankasitraka anareo zahay ary mankaterina anareo zay nanampy zay nanolotra ny anjara biriky amin'ny fanatanterahana ny fanompoa zay nataontsika androany zao. Engany atsika mba ahazo ny iritsika ahitahitady ary tsy haniry olo fa mba iren'olo atsika jiaby mangataka amin'ny Dragnahary. Ary eto ngamba anareo tonga
mahita ny vaovao tonga eto koa moa mpanjaka be ny marambitsy zay niatrika ny Toamainty androany zao. Ireo razan'olo no miandraikitra ny fandrahoana ny Toamainty. Rehefa vita ny fandrahoana azy dia ny miantso ny ampanjaka be ny boeny izy ireo mijery ny hametrahana ny Toamainty ao anatin'ny sajoa izay ampidirina ao anaty zomba miandry ny daty ny fa 17 volana Jolay 2020 avy izao hanaovana ny fitapom-beny izy efaday manakasina. Vaovao momba ny finoana silamo no ndeha amaranantsika ny vaovao an-tsary amin'izao atoandro izao. Telo mianadahy no hisolo teny any Madagasikara hiatrika ny fifananana tsy anjery ADIF manerana ny Afrika izay karakarain'ny Fondation Mohamed VI des Oulmas Africain section Madagasikara. Tahilo Tolotsanary. Pino silamo 40 mianadahy no hiatrika fifaninanana ADIS andiany fahatelo izay karakarain'ny Fondation Mohamed VI des Oulmas Africain section Madagasikara tanterahina eto amin'ny Fokotany Amboropotsy commune ny Talatamaty. Ny concours hadis moa dia fifaninanana mahakasika ny tenin'ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam sy ny fombafomba amam-panaony izay miendrika fanabeazana sy fampianarana lalàna anatin'ny finoana silamo ankoatra ny boky masina Qur'an. Koa tafiditra anatin'ny activité ny Fondation Mohamed VI des Oulmas Africains ny fanatanterahana io concours izay atao isan-taona. Araka ny mahazatra moa ity atao eto androany ity dia présélection na fifanitsanana au niveau ny Madagascar ary magnano ohatr'izay daholo ny section miisa 27 manerana ny Afrika. Dia rehefa vita io dia ho tanterahana amin'izay zany ny concours final zay andraisan'ny voalohany rehetra isaky ny sokajy isaky ny section manerana ny Afrika zay atao ary amin'ny volana Oktobre. Mitsinjara amina sokajy telo ireo mpifaninana, 12 amin'ny sokajy voalohany, 2 sokajy faharoa ary 2 ihany koa ny sokajy fahatelo. 4 amin'izy ireo ny vehivavy ary anisany mampiavaka ity fifaninanana ADIS andiany fahatelo ity ny fisian'ireo vehivavy nandray anjara ireo. Misy ankizivavy 4 no nandray anjara, 3 tamin'ny sokajy voalohany ary iray tamin'ny sokajy fahatelo. Ary ny tena nahavelom-bolo dia nahazo laharana voalohany ilay mpifaninana vehivavy tamin'ny sokajy fahatelo. Teny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam sy ny fomba amam-panaony dia mirakitra fanabeazana sy fampianarana, fitaizana ary lalàna anatin'ny finoana silamo ka mba hamporisihana ny tanora mba hitondra tena arakaraka ny fomba amam-panao ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia hamporisihana zany izy ireo hianatra ny hadis. Hamporisihana zany ireo hitondra tena araka ny fampianaran'ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam satria io ihany zany no torodalana tokana mba ahafana mamolavola tanora mendrika, mba ahafana mamolavola tanora handray anjara amin'ny fampandrosoana ny fiarahamonina misy azy tsirairay. Efa fanao isan-taona izao fifaninanana izao ary ny andiany faharoa no nampisongadina any section Madagasikara noho ny fananany mpifaninana niatrika ny famaranana tany Maroc. Tapitra ny fampahalalam-baovao makasitraka ireo teknisiana sy ireo namana mpanao gazety niarany salata amin'ny fanatotosana ny vaovao an-tsary tamin'ny ity alatsinainy ity ary mankasitraka anao tany tokantrano-tany nanaraka izany hatramin'ny farany mirary fahombiazana tanteraka ao anao hiatrika ity herinandro vaovao ity ary ny tena kosa dia mametraka ny veloma mandra-piona ho amin'ny manaraka indray tompoko lasy tompoko vavy veloma tompoko.